Androany ihany koa no nanaovana ny hetsika ara-panatanjahantena tafiditra ao anatin'ilay hetsika ihany koa antsoina hoe vivre ensemble andian'ny fahaenina amby roapolo izy ity natao tetsy amin'ny stadina Larby iarahan'ireo ivitoerana mikarakara zaza manana fahasembanana sy ny sekoly ao anatin'ny firaisana fahadimy na io miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ihany koa nisongadina tao anatin'izany fotoana izany fa azo atao tsara ny mampiara-monina sy mampiara-miaina ny zaza manana fahasembanana sy ny tsy manana. Azo iraha milalao sy iraha miaina tanteraka ny ankizy manana fahasembanana ary afaka miaraka amin'ireo ankizy normal. Isan'ny tanjon'ilay hetsika journée vivre ensemble izay karakarain'ireo ivitoerana manokana misahana ny olona manana fahasembanana ny Orchidée Blanche sy ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Tamin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena no nanamariana izany hetsika izany izay notanterahana tetsy amin'ny stade Larby ny maraina teo. Tanjona manokana zany dia tsika efa niteneko le oza hoe éducation physique de qualité et inclusive fa ty zavatry efa natao efa ataontsika hoe 26e édition dia ny tena thème zany dia vivre ensemble izay hoe miara-miaina ny ankizy manana fahasembanana sy ny ankizy normal. Dia tanjona vivre ensemble ty koa zany dia famesahana koa hoe intégration sociale des enfants handicapés ou déficients par le biais de la pratique sportive. Raha amin'izao fotoana izao aloha dia atao hoe isorana zany ireo tsara sitrapoa surtout zany ireo ataontsika hoe ONG tsy adino koa ministère de population izay manampy an'ireny centre reny dia ministère de l'éducation nationale, ministère de l'emploi, enseignement technique et formation professionnelle izay tsy manadino zany ny ankizy manana fahasembanana. Amin'izao zany dia efa lazaina hoe azo lazaina zany fa efa misy ny sehatra azo ivelarana ireo ankizy ireo tsy manadino zany ny fanjakana tompony ndraiky. Tafiditra ao anatin'ny andian'ny fahaenina amby roapolo ny hetsika moa ity natao androany tetsy Larby ity. Sekoly manokana misahana ireo ankizy tanora manana fahasembanana miisa 9 no nandray anjara. Tao ihany koa ireo sekoly tsotra miankina sy tsy miankina tao anatin'ny firaisana fahadimy. Fanentanana ny ankizy normal hiara ilalao ny ankizy manana fahasembanana ary fampahafantarana anazy ireo fa azo iraha miaina tanteraka ireto ankizy ireto. Ankizy misy hatrany amin'ny 500 moa no nandray anjara tao anatin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Zay ny vaovaontsika topolasy topoko vavy manapetra ny fotoana ary dia faranantsika treto izany. Ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay ary mbola tsy saraka amin'ny fahitalavitra MATV ihany koa ao anatin'ireo tony fandaharana natao hanomezana fafampo antsika ao amin'ny rapitso indray ny sampalafampalalam-baovao manome fotoana ao anao. Mankasitraka tompoko.